ary izay taranakao no anangana ny efa rava ela ary naorina hatry ny fahagolana ambarinao ary ianao dia atao hoe mpamboatra ny rava mpamelon-dalana honenana amin'ny tany. Faly miarabantsika rehetra ary namana malala amin'ity fiaonantsika ity. Kopakopa-tanana ho anao any amin'ny toerana maro isan-karazany. Mankasitraka anao manaraka ny fandarantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany, be dia be nareo manaraka ary dia tena isaorana amin'ny fomba manokana. Lohevitra hodiniantsika androany taridalana, fiambenana maraina, fiarovana antsika amin'ny asan'ny satana dia mahakasika ny antony nanorenan'Andriamanitra, ny fiangonan'Andriamanitra. Ao amin'ny Isaia 7:5-10 zao nambarany tenin'Andriamanitra. Ary izay taranakao no anangana ny efa rava ela ary ny naorina hatry ny fony fahagolana no amboarinao ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamerin-dalana, honenana amin'ny tany, mpanorona fa tsy mpandrava. Ary ny fiangonan'Andriamanitra no nofidian'Andriamanitra hanangana ilay efa rava ela. Ao amin'ny Matthieu 9:9 ahitantsika le tantara nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra, nanontany ny mpianatra Jesosy hoe ataonareo fahoiza moa ny olona nyteny hoe mpaminany Elia, mpaminany Isaia, mpaminany Jeremia. Ary Petera namaly hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia rehefa niteny an'izay Jesosy dia niteny an'izay Petera dia hoy Jesosy hoe aminao amin'ity vato lampy ity no ahoroko ny fiangonako. Miorina amin'i Jesosy Kristy ny fiangonana. Ka Andriamanitra manana fiangonana eto amin'ity tany ity. Izay fiangonana izay naorin'Andriamanitra. Manana fiangonana velon'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 1:7-5 manao hoe raha tratra ela ozy ny apôstôly Timoty dia ny ahafantaranao ny fitondrantena izay tokony atao ao amin'ny tempolin'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry fiorenan'ny fahamarinana. Fiangonan'Andriamanitra velona, andry ny fahamarinana, fiorenan'ny fahamarinana. Manana fiangonana eto an-tany Andriamanitra. Fiangonana mbola tsy mandresy izy io, fa fiangonana eo amin'ny tany fiadiana, fa izany hoe azo antoka ny fandresena. Rehefa tonga zany ny faran'ny lalao, faran'ny azakazaka, dia ireo mahatoky tamin'ny fahamarinana teo amin'izany fiangonana izany dia fiangonana mpandresy. Tsy maintsy salotra ny fandresena. Indraindray dia mamafy tsy parifary ny faharatsiana ao anivon'ny fiangonana ny fahavalo. Izy moa zany devoly ary dia mitondra karazana fampianarana, karazana foto-kevitra indraindray maharesy lahatra eo amin'ny fitariana ny fiangonana ary zava-doza eo amin'ny fiainan'ny fiangonana ireny toe-javatra ireny. Aoka ny fiangonana ijoro amin'ny marina. Ny fiangonan'Andriamanitra dia efa manana andreo taridalana maro isan-karazany izay nomen'Andriamanitra. Taridalana izay tsy miovaova noho ny fivoarana misy eto amin'izao tontolo izao, fa taridalana maro-potitra, tsy azo ovaina na dia tsy hanaraka aza zao tontolo izao dia manana an'izany taridalana izany ny fiangonan'Andriamanitra. Na dia misy faharatsiana aza ao amin'ny fiangonana ary isy mandrakarivo zany ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia ny fiangonan'Andriamanitra amin'izao andro farany iainantsika izao no tsy maintsy ho fahazavany zao tontolo izao. Zao tontolo izao izay voaloto amin'ny faharatsiana sy ny fitondrantena ratsy noho ny fahotana. Satana mamafy tsy parifary, ka ireo rehetra izay te hijoro amin'ny fahamarinana foto-kevitr'Andriamanitra, ny fahamarinana amin'ny lafiny rehetra dia izao feno fankalana azy ireny Satana. Feno fankalana ireo izay mijoro mahatoky amin'ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, amin'ny lafiny rehetra io Satana io. Ary izany tokony hitandremantsika fatratra ny amin'ny foto-kevitra ara-pahamarinana. Efa nandritra ny taonjato maro no be mpanenjika ny fahamarinana tenin'Andriamanitra, nandritra ny fotoana maro no be mpanenjika ary mandra-pahatonga ny farana dia mbola hisy hanenjika ihany. Ry namako malala, andeha diniana ny tenin'Andriamanitra, ianaro ny tenin'Andriamanitra, ianaro ny taridalana avy amin'ny vavolombelona mahatoky ny fanahy ny faminaniana, fa ao no misy ny taridalana rehetra hitondran'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra. Ianao ny fiangonan'Andriamanitra, izaho ny fiangonan'Andriamanitra. Nofidian'Andriamanitra isika, karakarain'Andriamanitra, tsy fon'Andriamanitra isika, ary isika
no hanangana izay efa rava ela, izay efa notsinitsoniavina nandritra ny fotoana maro, aoka ny fiangonan'Andriamanitra ijoro mahatoky amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Raha misy foto-kevitra mety mampisalasala, raha misy foto-kevitra mety mampianahana, dia andeha andinika ny tenin'Andriamanitra, andinika ny teny vavolombelona, ka izay ilazai ny tenin'Andriamanitra ireny no raisina ampiarina eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Hitanao Andriamanitra, hita Andriamanitra ka hahatonga anao hijoro mahatoky ho toy n'ilay mpanangana ny efa rava ela, ilay fahamarinana nitsakitsaina sy nopotehina, ilay fitondrantena masina araka an'Andriamanitra izay tsy norarahiny zao tontolo izao, amin'ny alalanao, amin'ny alalako, ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, hanangana an'izany isika. Dia hiaraka hivavaka. Tombo tsara misaotra anao fa nomenao tari-dalana mazava foto-kevitra lehibe manana maha izy azy, dia ny fiangonanao marina, nifidy anay ianao mpikambana amin'izany fiangonana izany, tsy tanteraka izay fa ampianaro isan'andro mba handinika ny teninao ary hijoro mahatoky, ka izahay ilay fiangonany andro farany hoentinao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Amin'ny anaranao Jesosy no anonako ny vavaka. Amen.